ia mandalo eto tamatava moa zany zay am'izao fotoana dia mbola mitoetra any ho an'ny tanamakoa sy ambolo madinika ny fijerevana andreo marary rehetrarehetra say averinay fa ny mpitsabo malagasy fitirama dia mitsabo amin'ny alalan'ny otra sy ny zava-maniry ny zava-dehibe eo anatin'izay rehetrarehetra zay dia ny hoe tsy maintsy mandalo consultation aloha ianao misy mihitsy ny fijerevana zany fa tsy hoe tombatombanana fotsiny le aretina ary zava-maniry sy ny otra no atao tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera zay tsy manidy zay ary ihany koa tsy mampiasa tsindrona na zavatra maro fa amin'ny alalan'ny otra sy ny zava-maniry ny atao hoe marary no tiana fatarina aloha sy ampahafantarina antsika ny atao hoe marary dia misy tova matory ao ka ny anjara mpitsabo malagasy fitirama dia mitady an'izay rehetrarehetra zay amin'ny alalan'ny otra sy ny zava-maniry eo ihany koa zany ny tena olana lehibe miteraka satria hita io manerana Madagasikara dia le olana mahakasika ny olana azo avy amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo na ihany koa tsy andanan'izay rehetrarehetra zay ho an'le lasy vehivavy manana olana amin'ny resaka tovam-pananahana dia mandalo an'izay rehetrarehetra zay ho an'ny vehivavy tsy miteraka moa zany rehefa misy fibrome misy kista na ihany koa misy ny fahatsitsima ny lalanjaza dia mitsabo zay mpitsabo malagasy fitirama ny lehibe tiako ampahafantarina amin'izay resaka fitsabony mpitsabo malagasy fitirama zay dia ny hoe ny vehivavy matetika maka foana hoe avy any aminy tsy miteraka fa mety avy amin'ny lehilahy koa tsy miteraka noho ny antony amin'ny resaka mety matsatso ny ranonaina na ohatra ihany koa anatin'izay rehetrarehetra zay manana olana lehibe amin'ny resaka tsy velona filahiny dia zay rehetrarehetra zay indray zany misy ro resaka kely mavitrika zava-dehibe ao anatin'ny mpitsabo malagasy fitirama dia ny fitsabona natioraly io dia verika indray mandeha tsy misy arrangement na amin'iza mpitsabo malagasy fitirama ny mpitsabo malagasy fitirama dia mpitsabo malagasy fitirama irery ihany dia tanamakoa eo anelanelan'ny paosy no tiva misy azy na ihany koa ambolo madinika eo amin'ny aiky le Côte d'Or taloha averiko indray mandeha fa na misy olona efa nilaza ny asa tao na misy olona ny teny hoe tatsina taroa ny mpitsabo malagasy fitirama manerana Madagasikara dia tokana ihany ary tsy azo kekena mihitsy ny resaka hoe fifampirarana azy na fifampirarana roa kabidabe reo olona misoloky sy ny sisa rehetrarehetra izay tsy mivarotra fanafody ary mamerina tsara zay fa kely mavitrika dia tsy maintsy mandalo le consultation na le fizahana lalina rehefa vita ny consultation amin'ny aretina rehetrarehetra dia mahazo fanafody ianao 7 andro ao miaraka amin'ny masazy gratuite masazy dia maimaimpona ihany koa fa kosa raha manana ianao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe fifalipo fomba malagasy tsy hita maharatsy azy dia azonao tohizany zay dia tsy mitsabo olona any an-trano zay tsy mitsabo zasandratsak'ondro taona tsy mitsabo vehivavy bevoka ihany koa dia eto zay ihany koa amin'izao rehetrarehetra zao dia manentana ny rehetrarehetra hanao vaksiny indrindra fa ho an'ireny sy ny zaza sy ny vehivavy bevoka mba hanao an'izay resaka fisafony eny amin'ny rasazy zay ho atsika vao manomboka manana solotra retina dia manatona mpitsabo aloha tsy milalao aina ary mba tsy hivadia n'ilay forme amin'ilay forme modéré na ihany koa hivadika ao anatin'ilay forme grave dia manomboka amin'ny enora maraina ka hatramin'ny 5 ora riva dia mandray foana zay eto tamatavy dia ny etsy tanamakoa anelanelan'ny paosy notiva dia ny ambolo madinika eo akaiky ny aiky d'Or dia mandray an'izay zay manomboka amin'ny enora maraina raha misy zany ny zavatra tsy azonao dia samy vatana mandray telefônina 034 82 780 44 034 82 780 44 eo ihany koa 033 67 060 08 033 67 060 08 dia manaraka zay rehetrarehetra zay raha misy ny fitarainanao na misy ny zavatra atyzakanao dia afaka mandray an'izany fitarainan'izany foana ay averinay fa tsy mivarotra fanafody zay tsy mandidy ary ny karazana aretina rehetra diabète prostate ny tension fibrome ny kyste ny aretinandoha tsy fahitana tory ny appendicite ny hémorroïde reny fery tsy mety sitran'ireny dia afaka mandalo ary jerena lalina mihitsy sy izahay anjaranay zany mijeren'le aretina hoe inona avy ny aretina tsy voatery anankiray ary averiko amaranako ny teniko dia zao hoe ho atsika eto tamatavy dia tanamakoa eo anelala paosy sy ambolo madinika eo amin'ny aiky le Côte d'Or taloha misy mpitsabo malagasy fitirama dia averiko ity dia ho an'ny vehivavy manisa andro raha ohatra ka tsy mbola hainao le datin'andro dia ny premier jour atongavana ny règle manam-patonga ny eo amin'ny 14 jour ny lonaka ny vehivavy ray 3 jours sy ny 3 jours avant sy ny arinan'io zany dia mampitiraka foana na ihany koa tsy anaovana firaisana ho an'ny tsy miteraka dia raha toka ny taonanao amin'ny taonanao rehetrarehetra zany raha 3 taona midiny ianao dia ny 3 na 4 isan-kerinandro tsara manao firaisana ara-nofo raha toy ianao ka 4 taona midiny eo
dia interina inefatra isa-tapa-bolana ary raha 10 taona amin'ny manodidina eo anao dia tolokony a interina inefatra isambolana eo fanaovana firaisana ara-nofo a dia anjaran'ireo mpitsabo malagasy fitramamy manoro anao zavatra rehetrarehetra tsy azo ekena mihitsy zany ao anatin'izay resaka rehetra nyteneniko izay hoe ivarotra fanafodetsy na misandosandoka fitrama eto fa averiko hatrany ambolo madinika eo amin'ny aigle d'or misy mpitsabo malagasy fitrama raha toa kosa ianao ka mijery ny aty amin'ny Tanamakoa dia nilanelan'ny paosinao ty tsy misy fanarahana na amin'iza na amin'izao fa ny observation clinique amin'teky ary manaprofo zay dia manerana Madagasikara misy mpitsabo malagasy fitrama tsy azo ekena mihitsy zany hoe olona fiatsy izy navaroka mitononao mpitsabo malagasy fitrama fa ary toerana roa ihany misy anay